sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Andriamanitro, mivetso ny atsaram-ponao eto amin'ny tempolinao izahay, manehoeho amin'ny vazantany ny anaranao ry Tompo, ka derena trezatreza ny tananao feny fahamarinana. Mbola faly miarahabantsika jiaby, izay eo am-pagnarahana an'izao onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika jiaby izao. Alakamisy faharoa febroary 2024, izay andro natokan'ny fiangonana magneran-tany hankalazagna magnetriketriky ny nanolorana ny Tompo tao an-tempoly. Ireo vakitenitelo izay naroson'ny fiangonana ho antsika nondeha hitandrignesantsika, ary rehefa aveo hitandregny ny fampianarana sy ny toriteny izay avy amin'izy Monseigneur Benjamin Marc Caramarson atsika jiaby eto amin'ny radio Fagniry, ke asaigna ampitiavagna ampanajagna ny agnarahantsika jiaby izegny hatramin'ny farany. Boky ny Malakiam-paminany, toko fahatelo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Izao no tenin'ny Tompo: indro aho mandefa ny irako, ka izy no hamboatra ny lalana eo alohako. Dia ho tonga tamiko ao an-tempolony ny Tompo tadiavinareo, ilay iraka mpampihavana irinareo. Indro avy izy, hoy ny Tompo mahefa ny zavatra rehetra, ka iza no hahatanty ny andro iaviany, ary zovy no hajoro rehefa miseho izy. Fa ho tahaka ny afo ny mpandrendrika vy izy, sy ho sahala amin'ny savony mpanasa lamba. Hipetraka handrendrika sy hanadio izy, hanadio ny taranaky Levi, hanadio azy toy ny volamena sy ny volafotsy. Ka ho mpanompon'Andriamanitra izy ireo, afaka hanolotra fanatitra aminy ampahamarinana. Ary ankasitrahan'ny Tompo toy ny tamin'ny andro faizay sy tamin'ny fahagolatany ny fanatitra i Joda sy Jerusalema. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ne Andriamanitra.
Taratasy ho an'ny kristianina Hebrio. Nalaina amin'ny toko 2, 4:40 ka hatramin'ny 9:20. Ry kristianina havana, iray nofo aman-drany olombelona ka niombona tamin'izany koa i Kristy mba handreseny amin'ny fahafatesana an'ilay nitana ny herin'ny fahafatesana, izany hoe ny demony, ary mba nafahany andreo rehetra niharan'ny fanandevozana nandritra ny andro ny ainany
noho ny tahotra ny fahafatesana. Tsy anjely no vonjeny fa ny taranaky Abrahama, ka izany no tsy maintsy nahatonga azy hitovy amin'ny rahalahiny sy anabaviny amin'ny zavatra rehetra, mba ho tonga mpisorombe sady mamindra fo no ankatoavan'Andriamanitra izy, ho fanonerana ny heloky ny vahoaka. Fa noho ny tenany no sedraina tamin'ny fijaliana ny aretany hatramin'ny farany, no ahafahany mamonjy an'izay rehetra sedrainy fankapanahy. Izany ary ny teny ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Evanjelin Jesosy Kristy nosoratany Masindalioka ao amin'ny toko 2 andiny 220 ka hatramin'ny 140. Rehefa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalàn'i Moizy, dia nentiny ray aman-dreny tany Jerosalema ny zaza mba hatolotra ny Tompo, araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'ny Tompo hoe: ny lahy matoa rehetra dia atao hoe masina, voatokana ho an'ny Tompo. Sady izy ireo koa moa tsy maintsy manolotra ilay fanatitra voalaza ao amin'ny lalàn'ny Tompo hoe: domoina roa na zanaboromailala roa. Tao Jerosalema tamin'izay dia nisy olona antsoina hoe Simeona, olona marina, tia vavaka, sady niandry ny fotoana hampiononana ny Israely, ary tao aminy ny fanahy masina. Nahazo toky tamin'ny fanahy masina izy, fa tsy ahita fahafatesana raha tsy efa nahita an'ilay nohasiany Tompo. Nentiny fanahana kao amin'ny tempoly izy, raha lay niditra iny ny ray aman-drenin Jesosy zazakely hanatanteraka ny voalazany lalàna momba azy. Noraisiny Simeona sy notrotroiny ny zaza, ka hoy izy nisaotra an'Andriamanitra: Tompo, azonao alefa mpiadanana amin'izay ny mpanomponao araka ny teninao. Fa hitako maso lay famonjena avy aminao, nomaninao ho an'ny vahoaka rehetra, dia fahazavana hanilo ireo firenena, sady voninahitra Israely vahoakanao. Gaga ny ray aman-drenin Jesosy noho izany voalaza momba azy izany. I Simeona kosa nitsodrano azy ireo, sady hoy izy tamin'ny Maria reniny: indro ity zaza ity fa ho fandavoana sy ho fanarenana ho an'ny maro amin'ny Israely, ary ho famantarana ifanoherana, mba hisehoan'ny hevitra ao am-po ny olona rehetra. Ary nisy koa mpaminany vavy atao hoe Ana, zanaky Fanuela, fokony Asera. 7 taona ihany no nanambadiany, dia maty vady izy, ary hatramin'izay ka hatramin'izao izy efa 420 taona izao, dia tsy niala tao an-tempoly, fa nanompo an'Andriamanitra andro amanalina tamin'ny fifadian-kanina sy ny fivavahana. Tonga tao koa izy tamin'izany fotoana izany, nidera an'Andriamanitra, sady nilazalaza ny momba ny zaza tamin'izay rehetra niandry ny fanavotana any Jerosalema. Rehefa tanteraka izy ireo ny zavatra rehetra voalazany lalàn'ny Tompo, dia lasa nody tany Galilea izy, nakany Nazareta tanànany. Nitombo sy ny hanatanjaka ny zaza, sady feno fahendrena, ary tao aminy ny fahasoavan'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana,
izao 2 febroary zao no ankalazasika nanolorana ny tompo tao an-tempoly. Ho atsika moa dia matetika ataosika hoe fetiny jiromasina, fanamasinana ny jiromasina, ary izay no mahatonga asika rehefa fanomboan'ny ny lamesa manao ny fitondrana an'izay ziro mirehetra zay miditra ao an-deglizy, satria araky ny averimberisika matetika ry kristianina havana sy hoe manao teatra sika na manao fampisehoana fa liturgie, zany hoe asan'Andriamanitra ka mivelona an'izay ankalazainy sika, sy hoe mahasiaro fosiny fa no ny asan'ny fanahy masina ao amintsika ao dia mahakalaza sady mahasiaro sika no mankalaza, zany hoe mivelona an'izay ankalazaina ka miany ty ary dia mahasiaro ny nanolorana ny tompo tao an-tempoly sika, ka ny nanolorana ny tompo dia raha ny marimarina koa dia izy no manolotra ny tenany, ary rehefa manolotra ny tenany izy dia izy ilay fahazavana, ka izay ny mahatonga asika ny an'ity maneho an'izay amin'ny asika mitondra ny ziro ary miditra ao an-deglizy, ka isika koa zany raha marimarina koa avy nandray ny fahazavan'i Kristy no zary fahazavana eo amin'ny mpiarabelona, ka ahatonga asika ihany koa ho anilo ny hafa tahaka ny Kristy zay natolotra tao an-tempoly, ary tamin'izay no nilazany Simeona fa izy no fahazavana, ka ho an'izay mandray azy dia izay tokoa fa fanafotonana kosa ho an'ny izay sy mandray azy, ka io no mahatonga ny Simeona milaza ao amin'ny evanjely fa raha nilaza azafady raha nilaza ny tena dikan'izao zavatra izao izy zay ho ambarasika eo ihany koa ny dikany ho an'ny Simeona, fa ho azy zany dia nilaza izy rehefa nitrotro any Jesoa teo an-tanany fa i Jesoa tokoa ny fahazavana, ka nahita azy ny masono izy, ka io le fahazavana anilo ny olona rehetrarehetra sady voninahitr'Andriamanitra, dia ny teny izy nilaza hoe indro ity zazy ity no voatendry fandavona sy ho fananganana ny maro amin'ny Israely ary ho famantarana toerana. Dia nilaza koa moa izy fa nilaza tamin'ny Masiny Maria ny fanahinao azy ho tanteraha sabatra, ary zay zany no ankalazaisika izy soa manilo an'izao rehetra izao fa araky voalazan'izay Simeona zay, ary dia izay no fampianarana lehibe ho ansika ihany koa faharoa amin'ity andro an'io ty. I Simeona sy anà no afaka nandray ny fahazavana satria araky ny enosika teo olona mivavaka izy ireo ary tao amin'ny fanahy masina ka afaka nandray an'i Jesoa ary dia nahita ny fahazavana. Dia izay koa ry kristianina havana tsy afaka andray ilay fahazavana isika raha sy ny fosika no miova, raha mbola encombré araky ny averimberisika matetika, raha mbola ao anatin'ny fosika ao ny fialonana, ao anatin'ny fosika ao ny adiady, ao anatin'ny fosika ao ny fitiavatena, ao anatisika ao ny arena sy izy, satria ny arena tokana dia Andriamanitra, dia feno ny fosika ka sisy toerana ho an'i Jesoa, ka efa maizina isika amin'izay ka sy afaka andray azy. Ka izay indrindra amin'izao fankalazasika an'i Jesoa
natolotra ao an-tempoly lany marimarina koa izy nanolotra ny tenany amin'Andriamanitra azy mba ho fahazavana nefa araky ny resika teo ihany koa nefa fa olombelona feno tanteraka izy ka nanaiky ireo lalàna zay mametra azy amin'ny maha olombelona azy ka amalay matoa azy dia natolotra tao an-tempoly izy araky ny lalàny Moizy manambara fa olombelona izy ary zay maha olombelona izay no nentiny namonjenantsika nanaiky ho fahotana izy zay sy mpanota mba hanafaka asika amin'ny fahotana ka izay ny fahazavana ka raha mandray azy sika dia afaka andeha amin'ny fahazavana ary zay no ambarany ny vakiteny voalohany zay nyrenisika teo ao amin'ny bokyny Malakia amin'ny mpaminany tonga ao an-tempoly ny tompo tadiavinareo ary dia izay tokoa tanteraka ao amin'ny fiainantsika izy izay afatra izay satria isika no tempoly averimberisika matetika zay isika no eglizy ka raha isika ary mahasapa fa eglizy tokoa dia afaka mitondra an'ilay fahazavana eo amin'ny manodidina sika ka io no ambarany ny mpanoratra ny taratasy ho an'ny Hebrio sy maintsy mitovy amin'ny raha lany amin'ny zava-drehetra izy mba amizeny nireo raha lany izany hoe nanaiky ho tonga olombelona i Jesoa mba ho fanilo sy fahazavana ary izay no fanavotana ho asika ka raha miditra ao amin'ny fiainasika tokoa ary Jesoa dia anavao ny fiainasika izy ka anavao ny fiainakavisika anavao ny fiarahamoninatsika ary anavao ny tontolo manodidina atsika ary araky ny fantatrasika dia nofidin'ny Papa Masinday Jean Paul II ho androny voatokana tokoa ty androny ity ary dia miarahaba azy ireo manokana isika fa matoa ny fidiny i Masinday Jean Paul II ho androny voatokana ity sady ivavahana ho azy ireo no ahafana izy ireo koa zany a mieritreritra lalindalina koa fa izy ireo no atao famantarana mpitiavana satria ny fitiavana ny tena fanilo sy fahazavana matoa i Jesoa manolo tena dia ao anatin'ny fitiavana zay ary dia manolotra ny tenany koa ny voatokana natokana ho an'Andriamanitra tahaka an' Jesoa izy ireo mba ho famantarana ho fahazavana amin'ny alalan'ny fiainany manontolo fa nafoy ho an'Andriamanitra izy ka mafoy manompo ny olombelona izay tokoa ny matetika averimberisika ry kristianina havana amin'izao taona ny finoana izao taona andalianasika ny Jesoa lay mpiarabelona amintsika contemporain mpiarabelona amintsika manolo tena ny anyty zany zay ny mbanjinitsika miaradalana amintsika ka banjinitsika ary ivelomisika ary ianarasika ny fiainany mba ho fiainana kristiana satria miatao hoe kristiana dia avy amin'ny teny hoe Kristy ka amin'izay koa isika koa andray azy tahaka ny Simeona ary zay nataosika amin'ny Eukaristia mandray azy ary dia manolotra azy tahaka nataon'ny Simeona izy ny fahazavana isika koa zany manolotra ny tenasika manome ny tenasika ka inona ny dikan'izay mafoy ary manompo an'ireo manodidina asika ary dia izay ny fiainany voatokana ka izay tokoa ry kristianina havana aoka mba hivelona bebe koa an'izao andro lehibe izao sika andro ny ziro masina andro ny fahazavana de Kristy ka isika ny ziro masina eo amin'ny mpiarabelona amintsika ary hitondra ny fahamarinan'ny Kristy sika hampanjaka ny rariny sy ny hisiny Kristy hivelona ny fitiavan'ny Kristy ka ho mpampiavana isika amin'ny ataosika rehetrarehetra ary zay ny fanoizana ny taona masina ny famindrapo araky ny lazaisika ary indrindraindrindra
mba ho fahazavana isika de roka amboly sy iaro amin'ny tontolo manodidina sika mba anambarahasika fa famantara-pamonjena tokoa ny fiainasika manontolo. Aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.